voaka ny décret aty aorinan'izany le premier ministre nyteny hoe za mbola tsy miala ihany fa daty ny 10 avrily fa miatra ny 9 aprily ilay petraka ho tantara reny. Ary maro ny gazety namoaka ny lettre de démission ny général Ravelonarivo daté du 10 avril fa prendre effet zany hoe miatra ny 9 aprily. Osika hoe mbola tsisy zany teto ambonin'ny tany. De reny zavatra ataon'ny olona ny tampony andreny nge l'exemple vient d'en haut. Eto zany zao rehefa misy zavatra ka hoe am'izao ny daty farany fandraisana ny taratasy de mety mbola isy olona noratra 2 andro aorinan'iny ka miteny hoe androany no daty ny soratako fa ty miatra tamin'le daty farany ny teneninareo iny na any amin'ny lafiny ara-pitsarana. Mety mbola hipetraka veto le resaka hoe maty paikandro ohatra zany raha misy olona hitory de tara le fitoriana satria maty paikandro de mety misisika ny mpitory zao vao mba te hametraka le fitoriana fa soratany eo anatiny ao hoe miatra tamin'le talohan'le fetrandro farany ty fitoriana ataoko ty. Mety isy olona anao an'izany zany hoe mampiana-dratsy zany le any amin'ny rehefa niala tamin'le natao mihitsy zay nanaronana n'lay faux et usage de faux de vao may niditra tamin'ity zavatra ridicule e daty ny 10 aprily mandray ny 9 aprily nefa. De ahoana moa zany any amin'ny fiainana andavanandro ny mponinany raha manao an'izany ny any anatin'ny fiarahamonina hoe am'izao ny farafametrahana ny antota taratasy ho avy zao ny fifidianana ny dépôt de candidature de mifarana am'izao daty de mety mbola isy olona metraka ihany 2 andro aorina datin'ny ndao ataontsika hoe datin'ny 3 ohatra no ny voasoratra ao amin'le taratasy fangatana fa de soratanao hoe ty de miatra manomboka ny ray datin'ny 1er ohatra zany tenentsika zany ohatrany hoe mampiana-dratsy fa de mipetraka ho tantara reny zavatra fioaram-pefy reny zavatra ridicule ataon'ny mpitantana eto amintsika ireny.